vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahanao amin'ny fandalana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia tahiny tompo daholo isika tsirairay avy. Falibe mahita anareo ary manao tena hifampahery aminareo eto indray amin'ity androany ity ka dia arahaba ary ilaina soavina ny tompony ombantsika tsirairay avy dia maherezatra ny hatrany. Ny fotoana rahantsika eto moa dia eo amin'ny adiny iray sasany eo, mila fotoana miaraka eto. Halleluia. Anokana fotoana kely tsika androany taka nisan'andro latsinainy hatramin'ny zoma atolotsika hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, hitadiavana an'Andriamanitra ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia mahereza maretatra amin'ny farany. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sedrasetra koa natokavana eto fa tena misy raha ilany tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Dia noho izy afatra men'Andriamanitra anao eto androany amin'ny alalan'ny mpanompony fa mino fa amahaly ny etaetanao ampahery anao, ampitraka anao raha naony ianao dia amoky anao raha mangatety anao dia loharano velona hiboboky ao fiainana mandrakizay anatinao ny ten'Andriamanitra izay hozaraina eto amin'ity androany ity ka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra dia maherezatra ny hatrany. Andriamanitra manankirepasoavina maro fitianareo ihany koa ny amin'ny fifidianareo hiaraka amin'izao fandarana izao. Dia tahiny tompo raha nabavintsika Lovely. Halleluia. Raha manokana ranabavy Lovely ny hiditra voalohany teto androany. Ranabavy Lovely sy anareo rehetra any Madagasikara sy any Chine sady atoko any Koweït rehetra ratsiratsy connexion rehetra ka mba mezaka no tafiditra voalohany nefa tsy tafiditra voalohany dia samy omena an'ity tsodrano mahafinaritra be fanomehan'izay tafiditra voalohany. Halleluia. Lovely tina sy nareo rehetrarehetra izay ratsy connexion dia omena an'ity tsodrano ity ao amin'ny Deutéronomia 3:20 andininy fa izy teo Deutéronomia 3:20 andininy fa 7:20 sy fa 4:20 ary fa 5:20. Alleluia. Tsodrano mpitahina be izy ity Deutéronomia 3:20 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 5:20 no omena anareo amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Raha iantsara ny didiko sy izay nidiko anareo ianareo ka ho tian'i Jehovahandriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra dia hanatsako amin'ny tanareo ny ranorana amin'ny fotoany dia ny lohaorana sy ny farahorana mba hanangonako ny varinao sy ny ranongolombokao ary ny divilinao
ary ampandriko ahitra ny sainao ho an'ny biby fiompinao ary nakanina ianao ka hovoky. Alleloia. hotahiny tompany isika tsirairay avy zany nitsodranomenareo androany any misy mifampiankina ihany io zany a tsy hoe nahoana fa ho ny ten'andriamanitra hoe raha eno tsara ny didiko ianareo ka ho tia any Jehovahandriamanitra reo mifonareo sy ny saina rehetra sy ny fanahinareo rehetra dia alatsaka amin'ny fotoana amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoanany. Alleloia. Dia ny loha orana sy ny fara orana mba hanangoranao ny varinao sy ny ranombolobokao sy ny diloilonao anangona zany nareo ary ampaniriko ahitra ny sainao ho an'ny biby fiompinao na ny biby fiompinao na ny eo ampelatananao ny aminao manontolo dia ho voky hiaraka aminao zany ny fitahian'Andriamanitra raha rasana bavy malala. Hotahiny tomparintsika rehetrarehetra raiso fa ho anareo zany tsotraman'androany zany raha nabavy Laovolia sy ny namany. Narakaraka azy tao Koda Léonie, Angelina Diamant, tahiny Jesosy, Ferana Rakoto, Laovolia Tina, Erika Raka, Togasoa, Kadaka Malala Sesena, Selina Rosemina, Selina Rosemina, Elisa Tsiala, Razana Monika, Mapionna, Razana Sylvie, Yama, Alain Asany Apostoli, Marie Jo, Beth Sava, Razana Monika, Elisa Tsiala, Ranabavy Lina, artisanay de Madagasikara, Ranatojo, Ando Andry, Beth Sava, tahiny Jesosy Nambinina, Tsily Amboaramiel, Rantariremali Charline, tahiny Jesosy Angolina Andrena Solo, Andrina Suzelle, Tonga Sotina Serikoko, Angelina Diamant, Marie Hortensine, Koda Léonie, Ranabavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Ajaska Patitsy, dia ao ihany koa Iravaka Nana, Kodanela, Angelina Diamant, tahiny Jesosy, Selina Rosemina, fanarabaiko teo, Razana Monika, tahiny Jesosy Tsisisona Laovolia, Palray Ritovo, tahiny tompo Samina kamaradiny Jesosy, ny aina maheno soa, Itody Raony soa, tahiny Jesosy daholo, isika tsirairay avy. Alleloia. Dia mahereza tahiny tompo maretatra amin'ny farany adiny ndray sasany lasa indray tsika androany tsika dia tsisy isorana fa nira zavatra manana tahiny Jesosy. Androantsika dia eno ivavaka fanomboana araka amin'ny ranabavitsika Marie Hortensine na Mama Valentina avaoko ao ety. Hitondra ten'Andriamanitra eto ranabavy Angelina Diamant avy any Chine ary hitondra tsika ao anaty vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Eliana miariniana na ranabavy aina. Dia za moa tonga eto ihany mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo fa nilora zavatra manana Anitra Clarisse fambeazana fitahiana, Razana Soa Sylvie, tonga soa daholo isika menakavy. Andao atsika aloha melohan'ny zavatra rehetra andao ivavaka metraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra isika dia anohy ny fotoana isika rehefa avy eo sy niresadresaka rehetrarehetra. Tahiny tompo ranabavy Marie Hortensine anao avy hatrany ny fitenenana tahiny Jesosy. Andry kelitsika tompoko. Izy ny Marie Hortensine aminy nabavy Mama Valentina. Alleluia. Mialatsiny kely fa miandry kely ny connexion antsika ry havana. Leo somary miraikiraikitra kely. Alleluia. Tahiny tompo pastera menakavy, tahiny tompo atsika rehetra manaraka zao vavaka fiambenana izao. Mbola hiara hivavaka atsika nomboantsika ny fotoana.
ry rainay sy ny an-danitra mbola faly sy misaotra sy midera mankalazana zahay misaotra anay ny fitantananao anay sy ny mihinanao anay anaty zao alina manginina zao misaotra anay Andriamanitra ny fitantanana tontolo andronay anaty zao alina mangina zao Andriamanitra ndreto tompoy iain'ny teninao zahay Andriamanitra sokoafy ny vavany mpanomponazy zay tondra miavatra sy famelabelahana ataon'ny paster Andriamanitra filomisitra izy Andriamanitra ary ndreto tompo zahay mpieno oka mpieno fakatony teninao Andriamanitra oka rakitinay amponay tompo ny teninao atao fitanilony ka ny fonay tompo haniry ny teninao Andriamanitra ary namanay zay ivavaka ny firenena Andriamanitra oka ipaka amin'ny firenena Jesosy zay vavaka entiny mpanomponay eto Andriamanitra ary namanay zay mbola mangita hita Jesosy tena araka zao vavaka zao Andriamanitra vainganany diany tompo raha manao raha izy Jesosy raha anaty fiara izy Jesosy vainganany Andriamanitra mba hahafahany atrika zao vavaka fiambinany zao Andriamanitra ary ndreto tompo zay fitaovana entinay eto Andriamanitra rakofon-drana mahery Andriamanitra sy koneksinay tsirairay avy rakofon-drana mahery Andriamanitra azavelana ho tapatapaka ny koneksinay tsirairay avy Andriamanitra ny asa debo satana dia fatoranay mirana Jesosy tsy nanketsana mpahefa didina sorahiny amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo sabata zany fa dolina amina fanahy masiny tsy nanketsana mpahefana amin'ity fandaharana ty oka ny fanatreana tompo feno eto Andriamanitra ary zay namanay zay marary oka ho sitrana mariny toloteny zao Andriamanitra zay raverika tompo hahery Andriamanitra irotavana Jesosy ny fandaharana zao ary namangina zao Andriamanitra raha misy tsy mitsy marika sitrapona Jesosy fonanay sy bebanay mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany Andriamanitra nahitra ho an'Andriamanitra leliany Halleluia amen Halleluia mankasitraka indrindra andranavavintsika Marie Hortensine atsika tao anatin'izay vavaka izay nentiny tamintsika teto androany zay Andriamanitra manakirapasavana ny amaly fitianao dia tahiny tompo hatrany hatrany ranavavy Marie Hortensine dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Halleluia tompo ranavavy Berta faly be Berta tafiditra soa meva tonga soa Angolina Rodriguez tonga soa tahiny tompo isika menakavy Halleluia tahiny tompo dolotsika todiditra amin'ny hira dolotsika hanao hira anankiray dia anatin'ny tety isika iomankomana anatin'ny toriteny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra Halleluia dia minofinaritra daholo isika tsirairay avy elaela isika sy ny hiran'ny mampionina antsika androany mba hiran'ny mampionina indray fa tsika eto mba manana artiste Halleluia ndao ary hiran'ny mampionina tsika tirity fanareo izay mbola tsy marara dia atolotra anareo ampitiavana be tirity fanareo izay mbola tsy marara moa dia ity raha lefako ity rehefa mijery ny tirity zanareo mijery nyity clip ity dia fantatrareo ankehitriny efa maninonako lasa mivavaka ohatr'izao dia satria izao nila fiainam-baovao fa ny fiainako taloha dia mafy hoy ny fomba fiteny mafy fa dia izao io hitanareo amin'ny clip io ny adiko taloha ny fiainako vao manomboka ny tontolo androko vao mifoa dia vakinareo fotsiny le hira jerenareo le hira dia fantatrareo fa izay ny fiainako ary dia tsy nety tamiko intsony dia niantso famonjena tamin'i Jesosy dia ity hitanareo manompo an'Andriamanitra izao ity dia tahiny tompo ary minofinaritra ny anamahiny soa Kodaniela Elizatsiala reo mbola tsy voarabako teo dia minofinaritra tsika rehetra tantara ny rado rakoto salama no irain'ny mampionina rairin-janahary na mampionina tahiny Jesosy isika rehetra minofinaritra daholo
Allô? Allô, mila volak'androany dia androany fa raha izany teo gadraiko. Eny tompoko. Halleluja. Dia iny ny efa rako iny a. Halleluja.
ndroviten'ny olona ny taratasy fanekena zay le tantara teo vao mifoa maraina dia efa telefônina izy zany volako ka draiko ianao sy ny sisa hopitehako no avinao sy ny sisa dia rehefa rano te hamono tena mihitsy ary rehefa te hamono tena dia tafahoana tamin'i Jesosy. Halleloia. Dia tsisy izay tsy nitory tany amin'ny pôlisy fa ny zavatra mahafinaritra kosa nefa dia ireny mihitsy ny tena mifarany. Karazana taratasy zao natao taman'olona zao rehavana malala hoe raha tsy voaloty volo ty dia zao dia zao fa voninahitra an'Andriamanitra fa rehefa tena nyandrandra ny lanitra tokoa dia nibanjina an'Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 4:30 mizany Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao tokoa va na dia ny mandrovondrovotra nyreny taratasy ireny ary aisinareo hoe olona efatra amin'ny dimampolo mamparenareo izay rehetra manana trosa bokany trosa hain Jesosy io olona efatra amin'ny dimampolo tsy mbola miampy folo zany tsika rehetra mijereto ny olona nanam-bola tampoka tamin'izany ary dia nanao taratasy ohatr'ireny daholo tany amin'ny pôlisy tompoko dia manaiky fa tena andohan'ny vola fa raha tsy manaiky dia malalaky ty olo ty anao izay tiany dia voziny olona miandry anao ny fonja ho an'i Jesosy ny voninahitra fa tsy nanitsaka fonja ny tenako na dia ray andro aza fa nanitsaka fiangonana. Halleloia. Dia nanitsaka altaran'i Jehova dia zao hitanao zao tahin'ny tompo. Halleloia. Ho azy ny voninahitra mandrakizay dia hanompo azy mandrakizay ho tahin'ny tompo anie tsika rehetrarehetra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika fanontany lalana irina zao mbola tsy narabaiko teo ny aina maheno soka narabaiko sandolana irina mami izay ngambana mbola tsy narabaiko teo misy olona vavaota rehefa tsy voaravako dia lako tsiny aminareo minamina ravaka nana mbola tsy narabaiko teo ihany koa mahafinaritra be fa eto amintsika eto nge misy olona zao na taminay tamin'ny lahady avany zoko filana rakoto dia io olo io zao mijereto mety mijereto mihitsy izy zao tsika miteny zao hitanay foana le fandarana fa izy tsy hitako eto mihitsy satria tsy amihako izy dia mirabanareo rehetrarehetra izay ao ambadimbadika eo tsy mipotra anarana eto Andriamanitra manankarepasaovana ane amaly fitianareo dia ho tahin'ny tompony isika tsirairay avy mirabanareo rehetra izay ao ambadika rehetrarehetra ao nefa tsy hitanay eto falybe zay mahita anareo falybe zay miaraka aminareo. Tahin'ny tompo ary tsika rehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika me manakaiky any ny pasika misasaky ty ny volana amin'ny 4 avril ifo 5 avril talata ifo alarobia 4 avril ifo 5 avril dia natateraka pasika isika averimberiko mantsy satria zao no mahatonga mamerimberina be izy io rehefa ohatra zao ohatra zao tsika miteny hoe tsy misy live amin'ny tsisy fandarana ny talata 4 avril eto fa kosa toa dia anaty zoom isika manomboka amin'ny 7 alina dia mba tsisy tsoa zany amin'ny fotoana io hoe manontany hoe fangatsy nisy fandarana ty amin'ny MP afantatreo fa tsisy fandarana amin'io tsy misy fandarana fa tonga dia ary mbavaky ny pasika izay hotanterana ao anaty zoom no ataontsika zay 4 ifo 5 avril zay rehetra hitandrina pasika ara-baiboly io mitovy amin'ny datin'ny jiosy mihitsy ny anaovantsika azy io ary amin'ny alina satria ny pasika dia mila tandremana amin'ny alina dia 20 andro aorinan' izay amin'ny pentecoste 20 andro aorinan' sabata manaraka an'io zany hoe amin'ny 28 mai ny pentecoste izay andrandraina mba ho akalazantsika atao tokantrano ho tahin'Andriamanitra mba tsisy ny sakatsakany isan-karazany dia miteraka pentecoste izay tsy mbola mandeha live ihany koa fa dia ao anaty zoom ihany koa nantanterantsika ny pentecoste mety hoe avy fotsiny mety misy vidéo ho zaraina mba ho jerenareo anaty any amin'ny compte any fa tsy misy live amin'ny misy antony daholo moa zany rehetrarehetra zany fa sao dia ozy nareo maninona ny atao an'izany tsisy live mipasika tsisy live pentecoste misy antony mihitsy zany tsy voatery ho azavainantsika fa
raha mangeta ety ianao dia mitenena amiko a mandefa sampy amiko alohan'ny faran'ity volana ity fa amin'ny faran'ny volana izao a andro inona moa faran'ny volana amin'ity zao jerentsika kely azafady ny faran'ny volana amin'ity a dia amin'ny zoma 31 marsa eo zany no sokafako ny groupe a manomboka ny zoma alina zany tsika miaraka anaty groupe sy ny sabata alohan'io ny 1er avril tsy fetin'ny laigny akory fa sabatan'ny Jehovah io a dia fantenena teo tsika mafy fa tsy misy fandraisana fanasan'ny tompo amin'io fa tonga tambatritsika ny talatalina dia ny pasika izany ny tompo daholo tsika rehetrarehetra ndao ary lasa ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra raha tsika aloha navatsika Angelina Diamant avy any any Chine dia veriny atao avy eo a mahamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ny tompo navavy Angelina Angela anao ny fitenenana tompo amintsika rehetra tany tompo manokana pasteur mianakaby amin'izao afaka fiambinana izao ten'Andriamanitra izay metiko amintsika eto anio dia hita ao amin'ny bokin'ny salamo fa 40 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy salamo fa 40 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy ny tompo no anjara lovako sy kapokako ianao no mampaharitra ny anjarako ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra eny lova tsara tarehy ho ahy izany amen ten'Andriamanitra izay miteny amintsika ny anjara lovatsika dia Andriamanitra izany Andriamanitra no mampaharitra ny anjaratsika izany hoe izao fiainantsika izao dia no ny fitiavan'Andriamanitra famindrapony no mbola mampiainantsika tsirairay avy ny fiainantsika olombelona nefa ry havana dia isika no mijery sy mitady andidy an'izay fiainantsika izay indraindray rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra isika raha mandalo ady ohatra isika izao dia tonga dia mamaritra ny tenantsika avy hatrany no ataontsika na mamisavisa zavatra ratsy ny tsara momba n'iny hoe naninona ary nanao an'izao na naninona ny tomboka tamin'izao dia mba ny afara ohatran'izao iny ady nandalovako iny ao amin'Andriamanitra ry havana dia efa voafaritra Andriamanitra ny momba antsika tsirairay avy reto amin'ny ara-panahintsika Andriamanitra dia manana tany tsara efa mifaritana ary dia tena voafaritra ozy ny ten'Andriamanitra eto ho anjarantsika io tany izay nampanantenan'Andriamanitra antsika io ary dia tena tany mahafinaritra tokoa izany eo amin'ny tany mahafinaritra no ametrahan'Andriamanitra antsika tsirairay avy reto raha ny fisehoan'ny fiainantsika andavanandro nefa ry havana dia hosisitsika hoe tsy mety amiko izany tenin'Andriamanitra izany satria hoe nahoana hoe za ve aty amin'ny toerana misy mampijaly anaty ohatra no ametrahan'Andriamanitra zavatra adinitsika rehefa mandalo orana ohatr'izay tsika dia mandalo sedra an'Andriamanitra aloha tsika izay vao tafita any amin'ilay tany izay mahafinaritra atsika tsy nijereny masontsika ihany ny ry havana iny no maritantsika hoe mety amiko ity dia ity no ataoko fa Andriamanitra dia efa manana ny programany izay efa voafaritra izany amintsika tsirairay avy reto ka dia lova tsara no hiandry antsika lova tsara tarehy izay natokan'Andriamanitra ho ahy sy anao izany satria raha ny fijerin'olona mifanohitra amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra dia tena tsy ho tanteraka mihitsy ho tanjon'Andriamanitra io raha tsy amin'ny alalan'izay programan'Andriamanitra izay efa tanterahany amintsika tsirairay avy izay ho avintsika amin'ny fiainantsika dia tena hitantsika taratra izany isan'andro na isika fotsiny ara hoe nahoana no miparitaka amin'ny firenena samihafa itsika tsirairay avy reto satria fantatr'Andriamanitra fa any ny mahasoantsika satria fantatr'Andriamanitra fa amin'ny firenena maro
say andehanantsika iny a iny no mampiova ny ara-panahintsika ka zany a lay tany a mahafinaritra izay natokan'Andriamanitra ho aisoanao a ry havana. Andriamanitra no mampaharitra atsika amin'izay anjara toerana efa nomeny atsika izay ka mila mankasitraka an'Andriamanitra itsika mandray a izay afakasitrahana feno a avy amin'Andriamanitra izay koa. Tsara ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika sady izay ry havana. Ny sedra no tsy maintsy mandalo fa ny ataontsika dia ny maharitra sy manamboatra izany fanarahana ny programan'Andriamanitra izany. Amafisitsika hatrany ny finoantsika mba entina hanatsarantsika no avintsika ahafahantsika ho tonga amin'ilay tany mahafinaritra izay ampanantenan'Andriamanitra atsika dia ilay lova tsara ao amin'ny tompo izany. Ateraina ny tompo amin'izany teny a foy a izay a atolotra atsika izany a tahiny tompontsika mianakavy a. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika Angelantsika Angelina tao anatin'izay vava toro-teny a mahafinaritra netin'izay a. Anisan'ny verset tena mahafinaritra ao amin'ny baiboly izy iny. Alleluia. Anisan'ny verset tena tiako ihany koa ny teny Jerosalem iny. Salamo 120 andiny 15 sy ny 1 io zay salamo soratan'i Davida moa izany. Alleluia. Mankasitraka dia Andriamanitra manakam-pasao na maro fitianao a dia mitombosa dia mitombo fahasoavana ranabavy Angelina Diamant na Angela io. Alleluia. Salamo 120. Alleluia. Salamo 120 nantango ranabavy Sylvie. Salamo 4 salamo 120 andininy fa 5 sy ny 1 avy koa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah nanjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako a dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Alleluia. Davida io a dia nanana zavatra bebe ny faharitana ho azy satria mpanjaka Davida. Nomena lapasoa izy, nomena tafika izy, nomena sopotra izy, nomena kalesy izy. Izany hoe nomena ny Davida izay zavatra rehetrarehetra nahafahany nanana fiandrianany mpanjaka, nahafahany nanana confort, nahafahany nanana fiainana nahafinaritra. Nomena sabatra izy, nomena pinga izy, nomena zanatsipika izy, nomena piaro izy, nomena batterie fiarovana izy, nomena vatolampy alofana izy. Alleluia. Tsisy tsy nomena ny Davida zavatra ilainy mba nahafahany ny aina. Alleluia. Mpanjaka izy, nomena fanjakana. Nomena fanjakana anankiroa be izao, Joda sy Israely. Alleluia. Nomena azy. Zany hoe tsisy tsy nomena any Davida ny zavatra rehetra rehetra. Fa hoy Davida hoe ny anjara lovako a, ny anjara lovako sy kapokako dia Jehova. Alleluia. Ny lova zany matetika ny lova dia zavatra anananao iantefanao. Mpandova zany mbola tsy anao ilovilo amin'izao, mbola miandry ianao. Kapoka zany dia natao hisotroana.
davida tsy amin'ny andininy faharoa azy dia miteny manao hoe hoy za koa hoy zaho ny amin'ny Jehovah tompo ny amin'ny Jehovah tompoko ianao tsy misy soananako azo oarina aminao. Izany rehetra ny teneniko tamin'ny voalohany rehetraretra zany dia zao ohatrany tsy dia nisy ny raharahin'i Davida reo fa Davida fantary Davida fa rehetrarehetra reo na nitafika ao ananany nitafika ananany ny arena teo am-pelantanany ny seza fiandrianany fantatrareo tsara fa tao anatin'ny raim-pimaso dia niala tamin'ny Davida ireo zavatra rehetra izay niankinan'ireo. Alleluia. Tao anatin'ny fotoana fohy ireo zavatra rehetrarehetra niankinan'ny Davida ireo niala teo am-pelantanany. Ary fantatrika fa na dia efa mpanjaka aza i Davida dia niverina nandeha tseny kiraro niakatra teny tendrombohitra oliva ny baby tanana ny saron-doha izany hoe afa-boninahitra ny tomany. Mpanjaka tsy mikiraro mety mahita an'izany hoe mpanjaka dia tsy mikiraro dia mitomany ohatra zazakely miakatra eny tendrombohitra oliva. Matetika ny olona rehefa hiatrika ady dia miakatra eny tendrombohitra oliva izy endriky ny ady lalovana endriky ny ady sy ny fizahan-toetra ho lalovana ny fiakarana ny amin'ny tendrombohitra oliva. Fa zao ny tenenin'i Davida hoe ireo zavatra isy ananako ireo sy soa ananako rehetrarehetra dia tsy misy azoko oarina aminao fa ny zavatra fantatro dia zao Andriamanitra za manana anjara lova tsara ary kapoaka ary ny anjarako io dia maharitra dia tsisy afaka maky io tsisy afaka manimby io tsisy afaka manaisitra eto amiko io. Voafaritra ho anahy tsy misy miofo ety amiko fa ety amiko ny anjara lovako manaraka ny anjara lovako naiza tany alehako tsy tany io ka hajanony ery. Raha manana tany zao tsika ny Madagasikara dia lasa ty tsika dia mijanona any ny tanitsika dia olona no mikarakara azy ary mety efa voavadiky ny olona tamin'ny anarany ary zay taninao zay raha ny tanitsika no ianterantsika hoe arenantsika. Raha ny tômôbilitsika ny eritreretintsika hoe arenantsika anatin'ny raim-pimaso iny tonga dia afaka manao lozam-pifamoivoizana dia tsisy nina raisiny. Ny fiandrianana ve matetika ety amin'izao tontolo izao 5 taona ihany ianao ny eo dia avy eo olo-kafa no mitondra ao aoriananao ary na mpanjakanao afaka dinon'ny olona izany. Misy ngeriavana nareo mba mandinika izany hoe misy fotoana eo amin'ny tantaran'ny firenena anankiray. Za zao rehefa mandinika ny tantaran'ny firenena Amerikanina fa misy anarana président Amerikanina tena tsy henoheno zany mihitsy ohatrany hoe nandalo fotsiny ohatrany hoe tsy fantatra zany. Misy an'izany général Ford zany zao ohatra misy an'izany misy olona zany hoe ianona président Amerikanina dia fantatra hoe ianona tadidinao fa misy ohatrany hoe ao anatinatiny ao no mandalo fa tsy tadidy kory ohatrany tsy hitany olona kory iza. Fa amintsika tao Madagasikara tao nisy président filoham-pirenena nandalo amam-bolana izy zay renydrehetrany tsisy maharitra reny fa Davida tena tonga dia namaritra ka nanao hoe ny anjara lovako sy ny kapoakako dia Jehovah. Amen. Salamo fa telo amby fitopolo andiny vavalo amby roapolo haitsika tenjery ty
Salamo 73:26. Salamo nataony Asafa izy ity. Ny ten'Andriamanitra hoe salamo 7:20 sy 5:20 vakiko amin'ny aratsy iza no any an-danitra ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Manadilevina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Hitanareo, rehefa Andriamanitra ny anjarantsika, na dia potika aza isika, na dia torotoro aza isika, na dia levina aza ny nofontsika, levina ny fotsika, tsy tadidin'ny olona tsony ny mombantsika. Efa anaty albôma sisa ny mety ahitana ny saritsika. Dia ilay anontaniana hoe izy ity, io ny atao hoe rado. Souvenir sisa, na amin'izany ny olona tsy mitomany tsony no mitadidy anao. Rehefa miala eto amin'ity tany ity tsika ny ray volana eo ihany tsika no alelovan'ny olona. Na le herinandro iandrasapaty sy le mandrapatonga ny fandevenana iny, dia amin'ny andro fandevenana malahelo daholo dia tsarovana ange zao hainao zao hoe. Fa natsarona takin'inona na nampalelo takiny ahoana ny nafatesanao. Tsy maintsy soloina ny toeranao. Vao maty ianao sady mitomany anao ny patron-nao raha hitomany no manoka mitady aingana ny solonao. Fa ny asa mila mitohy. Tsy resaka momba an'ilay vady ako mampalahelo be. Hoe na ianao io koa ary mbola tsy maintsy soloina koa ny toeranao atokantrano. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Jehovah. Misy olona ato amin'ny baiboly ato ny mpanompon'Andriamanitra ato tena miandrandra ny zavatra ny alavitra. Tsy voafetra ny fiainana eto an-tany fa tena anjara maharitra. Za dia tena aminao androany ny anjara tsara indrindra sy maharitra indrindra dia Jehovah Andriamanitra. Raha mety mieritreritra ny zavatra ananantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mieritreritra fa manana anjara tsara. Tsy ry havana. Ny anjara tsara sady maharitra ary voafaritra ho eo amin'ny tany mahafinaritra ka mahatonga azo lova tena tsara dia Jehovah Andriamanitra. Nisy vehivavy anankiroa tao amin'ny baiboly tao, zanaka lehilahy mpanan-karena. Za zany dia hisintona ny sainao androany. Aza miady amin'ny anjaranao, aza misisika ny amin'ny anjaranao eto amin'ity tany ity. Aza misisika ny anjaranao any aman'olona. Aza metehatra amin'ny anjaranao any aman'olona. Fa raha ny anjaran'olona lovantsika amin'ny olombelona no andrasantsika sy anterantsika dia mety ho diso fanantenantsika. Misy ten'Andriamanitra amin'ny Genesisy 1:30. Genesisy 1:30. Genesisy 1:30. Andiny va 4:12. Nisy lato hoe Labana mpanan-karembe izy io. Ary Labana rehefa manan-karembe dia mazava ho azy fa ny andovany arenany dia ny zanany. Ny zanany vehivavy anankiroa eto nefa dia nanambady an'i Jakoba. Ary Jakoba dia lasa tsy vonatony Labana ihany fa lasa mpanampiny mihitsy, lasa mpiasany mihitsy zany. Ary rehefa tonga ny fiaraha-miasan'izy mianaka dia somary adino le fifandraisana amin'ny maharafozana sy vinanto. Hoe mpiavana fa lasa mivadika kokoa tany amin'ny resaka intérêt le izy, tany amin'ny fiaraha-miasa, tany amin'ny tombom-barotra sy ny fatiantoka.
lasa fiaraha-miasa ary nisy fifametsifetsena mihitsy tao satria dia tena tiany labana ho fetsifetsena ary efa mifetsifetsena hatramy voalohany mihitsy moa Jakoba dia nivadika lasa business mihitsy ny rahan'izy mianaka fa tsy dia tena amin'ny mahafinaritra sy navozana intsony. Hoy izy Jakoba rehefa nitarena tery ambony tery 9 angeva itsika ny Genesis 1:1 ary fantatreo fa tamin'ny heliko rehetra nanompoky ny rainareo fa ny rainareo efa namita ka efa nanovany karamako 10 fa vetsivetseny zany ale karama miova 10 itsy hoe mengeza fa ovaina mekely foana zany hoe tombontsoan'ny labana foana no mitsinjovony tao anatin'izany efa nanovany karamako 10 nefa tsy navelan'Andriamanitra tonga loza tamiko izy. Niezaka nametsifetsan'ny Jakoba labana fa Jehovah kosa tsy nanaiky. Niezaka tena hoe nakery ny anjara lovany Jakoba i labana rehavana. Fa arakaraky ny tedavany ametsifetsenan'ny Jakoba ny voafetsifetsy izy satria Jehovah momba ny Jakoba. Ary zao mba fantanin'izy miravavy 14 tena maly raha ely sy Leaka nanao taminy hoe mbola misy anjara sy lova ho anay va ao hatramin'ny rainay. Ao hatramin'ny raitsika tsy haiko nareo na mandova be na mandova kely. Fa raha mety olona misy olona manana ray aman-dreny manan-karem-be dia misy zavatra olovaina be dia mety tsy mipetraka aminy ngamba ty fanontaniany ty. Fa ho anay tsy dia nanana lova be natenena tamin'ny ray aman-dreninay dia afaka manontany ihany koa mbola misy anjara sy lova ho anay ao hatramin'ny ray. Possible tsisy tsony ao na kely ary na dia manana lova be aza na dia manan-karena be ara ny ray. Fa teteny amintsika avy raha hiandro lova ihany raha hanana anjara lova ihany andao Jehovah ny atao anjara lova rehefa. Jehovah sady tsy miova, tsy mihena valera, tsy potiky ny taona, tsy mihena toerana ary tsy hedivan'ny olona. Jehovah rery ny lova tsy mba misy mpiady zany hoe ifampiakatra fitsarana mihitsy hoe Jehovah nay tena alainareo Jehovah nay. Za zany tompo dia hitory an'ity olona ity mba tena misoratra amiko mihitsy Jehovah ala mihitsy Jehovah rehefa nalainy dia rainy koa le Jehovah dia raiko isan'andro. Tsisy miady ho anao io, halleloia. Alao aza miady lova fa ndao Jehovah ny atao anjara lovantsika. Fa rehefa Jehovah ny anjara lovantsika voafaritra ho anjara ko tsy anjaranao dia ao amin'ny tany mahafinaritra ary manandova tsara ianao. Ao amin'ny Baiboly ao dia betsaka ny mpanompon'Andriamanitra tena vakivava sy tena hoe nidradradratra mihitsy ny lazan'izany hoe Jehovah ny anahy. Jetsika any amin'ny Salamo ohatra zao hoe Salamo 8:7, Salamo 119:57 dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 1:7, Salamo 8:7 anjarako Jehovah, halleloia. Miny mitandrina ny teninao aho. Ary any amin'ny fotoamanina any fotoamanina 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra Jehovah ny anjarako hoy ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Raha vakitsika efa dia ny 2:20 ny fotoamanina 7 ny famindram-pony Jehovah tsy nalandritsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Fa vao isa maraina zany be ny fahamarinanao Jehovah ny anjarako hoy ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Rehefa tany anaty lavaka lalina i Davida tsy misy ninona tsony na tenaina. Tao anaty lavaka lalina nangitsokitsoka i Davida na fony ny sakaizany. Salamo 2:7 Soramandry
vavaka ataon'izay fony ny sakaizany sady enjehan'ny fahavaliny. Ny fahavalina ny enzika, ny sakaizana avoy. Masikila nataon'ny Davida. Masikila moa dia mifanohatra amin'ny Mikitama. Mandefa embonembona re Davida, mandefa vetsovetso re Davida tao anaty lavaka. Masikila nataon'ny Davida tamin'izy tao anaty lavaka. Fivavahana. Minaran'i Jesosy, ny feoko ny tarenako amin'ny Jehova, ny feoko ny fonako amin'ny Jehova, tsy nila feoan'olona Davida, tsy nila nindrana olona Davida, fa ny feoany ny tarenany amin'ny Jehova, ny feoana no ny fonana amin'ny Jehova. Loaraka eo anatrehany ny fitarenako, ambaraka eo anatrehany ny fahoriako. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko, dia fantatrao ny alehako. Eo amin'ny lalana ny zorako. Eo amin'ny lalana ny zorako no nanafena ny fandrika amandriana. Jereo ankavanana ka izao, fa tsy misy olona mahalala foana avokoa ny fiarovana, tsy misy miahany fanahiko. Tsisy ninona lavaka sisa nananan'i Davida. Fa nataony lavaka mbola fahany mivavaka sy antso an'Andriamanitra. Andiny 15, mitaraina aminao a Jehova hoza, ianao no ariko, sy anjaraka eo amin'ny tany ny velona. Lavaka ho azy sisa. Tsisy fanaka ao tsisy alitara ao tsisy lokanga ho tendrena ao tsisy ondry andrasana ao tsisy olona araka. Lavaka ao anaty lavaka. Mety nangatsika tao. Mety nafana ihany koa tao. Azo lazaina fa tena tsy toerana nafinaritra tao. Fa hoy Davida hoe sady ariko ianao no anjarako eo amin'ny tany velona ianao. Enoy ny fitarenako fa reraka indrindra vonjeo ampanenjika afa tsy leoko reny. Avoaiala amin'ny tranony maizina ny fanahiko mba hiterako ny anaranao anodidina ny marina satria manisy soa ianao. Rehefa Jehova no anjarantsika na dia sanatrena anaty lavaka azy, mbola misy manisy soa ihany amina. Halleluia. Na dia any anaty lavaka azy, mbola misy manisy soa ihany. Rehefa tao anatin'ny Baiboly tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, rehefa tonga ny nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely dia nandeha namakivaky ny tany efitra dia hiditra ao amin'ny tany Kanana. Halleluia. Rehefa hiditra tao amin'ny tany Kanana dia raikitra ny fizarantany. Halleluia. Ao amin'ny Deutéronomia antsika, Deutéronomia 10. Dia mizaraina tany zany ny foko rehetrarehetra. Dia raha vakitsika ao amin'ny Deutéronomia 10 andininy 15. Deutéronomia 10:15. Anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany no nanokanan'i Jehova ny firenen'ny Levy hitondra ny fiarana faneken'i Jehova sy hijanona eo anatrehany. Jehova hanao fampivavahana aminy sy hitsodrano ho amin'ny anarany mandrakandroany. Izany ny tsy hananan'ny Levita anjara na lova eo amin'ny rahalahatra. Jehova ny lovany araka izay nilazain'i Jehova Andriamanitra taminy. Ny samy nomena anjara tany zany ny foko rehetrarehetra tamin'izany dia nirefesina tamin'ny famolaina. Ity anjaranareo, ity anjaranareo, ity anjaranareo. Fa ny Levita, taranak'i Levy, dia tsy nomena anjara. Tsy nomena anjara tany. Ary raha nanao tajandavitra, raha nahita ny olona nahazo dia sahala amin'angasy azy kely. Ary ny olona izay nahazo ka nahita azy tsy nahazo dia nieritreritra fa soa ihany fa tsy Levita. Ary rehefa nahazo tany ny olona, nahazo ny anjara tany dia lasa aingana ny olona nankeny amin'ny taniny dia nikarakara ny taniny dia nanisy trano ilay teo. Dia ny taranak'i Levy mijoro teo. Tsy nanana tany, tsy navelan'Andriamanitra nomena. Fa maninona
ny olona ray rehefa mahazo tany a dia ny mamaika an'iny olo iny andeha hikarakara an'iny tany iny. Anaitsika izao dia izao misy 7 andro anatin'ny herinandro. Ny eninandro a dia naveren'Andriamanitra isika andeha hikarakara ny tany dia mandeha miasa. Za zao rapitso miditra amin'ny valo andeha hikarakara ny tany. Ny anjara tany nomena anahy. Mampino zao rapitso a mifoa dia hikarakara ny anjara tany nomena azy. Mandritry ny eninandro, mandritry ny enemana hoy ny tenin'Andriamanitra. Na zana ianao dia nomena anjara tanytsika. Ary voaniana teo ireo foko rehetrarehetra ireo a dia nahamaika azy. Mety zara raha nisaotra an'Andriamanitra azy tamin'ny anjara tany. Fa ny nahamaika azy dia ny andeha hikarakara ny tany, andeha hiasa ny tany, andeha hikolokolo ny tany, anao izay hampavokatra ny tany, hiaro ny tany, anisy zezika hanasoa ny tany, anisy amafy amin'ny tany, dia anisy tranolay, dia anisy zaridaina mba hampatsaratsara kokoa ny tontolo izay iainany. Lasa daholo ny nanana anjara tany fa ny Levita nijanona teo. Ho aiza tsy manana anjara tany. Ary raha amin'izao fiainantsika izao dia ozy ny olona hoe tena soa ihany afa-tsy Levita. Mampahantra izany mivavaka izany. Efa izany ny atao hoe Levita e. Levita mantsy dia mpitarika fiderana. Natokan'Andriamanitra ho mpanao hira fiderana, ho mpihira salamo, ho mpitondra fiderana eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe tsy omeko anjara tany nareo, fa ianareo kosa ho atokako androany. Tamin'izany androany nanokana ny Jehova ny fireneny Levi hitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova sy hijanona eo anatrehan'i Jehova hanao fanompoam-pivavahana aminy sy hijodrano amin'ny anarany mandraka androany. Hanao fanompoam-pivavahana. Hitondra ny fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena dia maizanaiza misy ny zanak'Israely dia eo ny fiaran'ny fanekena. Iza no mitondra an'ireo raha hifindra toerana ny zanak'Israely? Ny taranak'i Levi. Io fiaran'ny fanekena io ngery avako eriky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho tonga dia sao sy raha tsy toriana maneran-tany raha tsy fantatry izao tontolo izao ny amin'ny anarany. Raha tsy tanteraky ny filazantsara izao tontolo izao. Ny filazantsara dia fiaran'ny fanekena. Ary raha samy mikarakara ny tany ireo olo ireo sy mifindra io fiaran'ny fanekena io rehefa. Ary raha samy mikarakara ny tany ny olona tsisy nizanizana vitanjanona teo anatrehan'i Jehova. Nefa ry havana, ny fitondrana ny fiaran'ny fanekena sy ny fijanona eo anatrehan'i Jehova dia mila olona en permanence. Satria nahoana? Satria ny voninahitr'Andriamanitra mila mifindrafindra, mila entina ho fantatry ny olona sy ren'ny olona. Ary mila misy olona foana eo anoloan'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra mba hitenena an'Andriamanitra. Mba hiteny amin'Andriamanitra ihany koa. Raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra mifandray amin'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izay, efa elo ty zao tontolo izao ty mipotika sy rava sy maty tanaty fahotana ataon'ny olona. Zany no tsy anana ny Levita anjarana lova eo amin'ny rahany. Jehova ny lovany, halleloia. Ny olona mitondra karatany misy ny lovany. Ny olona mitondra ny listany zavatra ananany izay lovany. Fa ny Levita raha antaninina inona ny lovanareo? Izy ny Levita mijery ato, halleloia, io nena io. Fiaran'ny fanekena dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry havana. Androany mety mbola ozy ianao hoe zany ve dia ilay, zany fotsiny be.
fa raha ianao no teo amin'ny toeran'ireo levita ireo dia izy ianao hoe manandova tsara koa kay satria nahoana andro aman'alina 7 andro anatin'ny 7 andro eo anatrehany Jehova. Halleloia. Mahita Andriamanitra tsara sady mahafinaritra. Ny levita manao izay mahafaly an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, mitondra fanompoam-pivavahana. Ary ny levita no mitsodrano amin'ny anaran'i Jehova. Na dia ny ahavokatra amin'ireo tanin'ireo olona izay azondreo ary, ny tanin'ny olona azondreo afaka ny tsy avokatra ireo. Fa mbola miankina amin'ny levita. Miankina amin'ny levita ny zavatra rehetra. Satria amin'ny levita ny mbola hitsodrano an'ireo. Hijery te hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga avy eo amin'ny levita afaka mizarana izany. Te hitavy ny voninahitr'Andriamanitra. Hitondra ny fiaran'ny fanekena. Tonga avy eo amin'ny levita. Fa omeny ampahany amin'izany. Alleluia. Fa ny levita ravana tsy nomena anjara-tany. Ary ny levita tsy nitomany. Tsy nanana anjara-tany. Fantany fa manandova tsara izy. Za teteny aminao androany. Tsy mahantra ianao raha tsy manana lovan'ny tany. Tretrika izao Abraham izao ry havana, raha nitenen'ny Jehova Andriamanitra izy. Any amin'ny Genesis 3:10 hoy Jehova, izany hampinga anao sy valipiti lehibe indrindra ho anao. Lehibe indrindra. Na tany firy metra carré na firy tsy fantatro, firy hektara. Tsisy dikan'izany miohatra amin'ny zavatra hitan'ny levita sy ny lovainy. Miazakazaka ny olona amin'izao fotoana izao ny azo ny anjara-taniny. Vitsy ny mandeha miazakazaka hitady an'ilay lova tsara indrindra dia Jehova. Jehova koa tsy sarotiny amin'izany. Jehova efa nanokana. Raha teny Andriamanitra angefa ny fireneny levy tamin'izany androany nanokana ny Jehova zavatra tokana izany alainao anatin'ny maro dia atokana eto. Halleluia. Ay tsy fanitrana akory ny tsy fananana tany, fa fahasoavana lehibe indrindra tamin'ny fahasoavana rehetra. Ozy iray hoe tsy manana tany, dia izy levita tsy manana Andriamanitra. Ay mahantra velona tsy manana anjara-tany. Dia izy levita mahantra indrindra ianareo. Mahantra indrindra fa tsy manana ny Jehova Andriamanitra. Angeravana mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra. Tadidiko mpanompon'Andriamanitra izay miteny hoe zaho izy tsy hanao trano izany. Zaho izy tsy hanao trano izany satria izao sady tsy hitondra amin'io aho. Inona moa le mampiona matadidy an'le antony tena tsy hanaovany an'ilay trano amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Raha manana anjara-tany ny levita amin'ny fotoana nefany io fiaran'ny fanekena mila entina mifindra. Dia teneniko anao fa hitoditodika any amin'ilay tany ary tsy hafoy hiala eo amin'ny tany ny levita. Raha nahazo tany anjara-tany ny levita tsy nare filazantsara tsika. Tsy fantatritsika izany voninahitr'Andriamanitra. Tsy fantatritsika izany fiaran'ny fanekena. Tsy mba nakasika antsika izany voninahitr'Andriamanitra izany. Izany nanokana an'Andriamanitra ny levita hitondra hira fiderana, hitondra fankatoavana, hitondra fiderana, fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ary hitsodrano amin'ny anaran'Andriamanitra. Ao izy tsy manorina ninina eto aby. Ny zavatra iray aorinao amin'ny toerana iray dia hoy Jesosy hoe anoko ny fonao. Ary izay mivady rehefa mba
naray an'izao antson'andriamanitra mantsy ty zavatra leanay aty France ty tsy vakansa tenenay anareo raha mety mbola tsy fantatrareo sady tsy vakansa izy ty no tsy hoe kory hoe fidina amin'oka andao mba ho an'ny France fa tsara fantatrareo fa ny mahatonga ny menakavy kely aty dia tena antson'andriamanitra tena renay tena antson'andriamanitra raha ny tena marina efa tany aloha ela be tany zay mba efa tokony tonga taty tamin'izany fa niezaka foana nanohatra an'izay andro zay alao aty ka milamina tia Madagasikara ka fa rehefa ny antson'andriamanitra ny tonga aminao hoe mandehana dia tsy maintsy mandeha ianao ary rehefa nanapa-kevitra andraisiny avady dia tsotra zay mba kely nanananay tany a Madagasikara efa namidinay daholo namidinay daholo ny anjara tany ny anjara trano namidinay satria zao reniny to hitazona ny fonay amperikerika anay zay zao amin'izao tenenay anareo zao fiainanay zao raha tonga ny fotoana ozy Andriamanitra hoe miala andry ianareo eto France ndana makany Canada andray misy anareo dia tsotra ahorina ny etakely dia lasa andray mandeha tsisy ninona naorina tsony satria tena nisan'ny tena nanome anay tena nandresy lahatra anay ty tantaran'ny Levita ity ry havana malala dia ekasahirana rahasoa misy rahasoa hafa koa any Canada any mety misy rahasoa hafa koa any États-Unis any mety misy rahasoa hafa koa any tsy fantatro any amin'ny toerana hafa any ka raha tonga ny fotoana ozy Andriamanitra hoe tapitra ny anjaranareo eto France amin'ny fotoana koa zany tonga dia teny zay hoe tsy olon'Andriamanitra oentinay zary ny fiara-ny fanekeny aiza indray ary ianao no atongavanay halleloia ary dia tenantsika nefa hoe tsy mahantra isika ary tsy mampalahelo isika raha mba anisan'ny Levita ny tokanan'Andriamanitra ihany koa ianao hitondra fanompoam-pivavahana hitondra hijanona eo anatrehan'i Jehova dia hitondra ny fiara-ny fanekena dia aza manana ia halleloia aza manana ia fa Jesosy ny teny aza manana ia amin'izay hosotroanareo sy ny hotafianareo sy ny hohaninareo fa zao fotsiny ny fantarina manana lovatsara ianareo amen ny anjara tantsika tsy atsika io mbola valaina amintsika io mbola valaina amintsika io ary takany tsy tompony isika misy fotoana misy zavatra misoratra amintsika fotsiny ohatrany tsy tsika akory ny tompony ohatrany tsy tsika akory ny tompony misy fotoana zay mba nanana trano fa tsy mbola tadidiko mihitsy hoe misy fotoana zay nanana trano zay nefa manofa trano satria le tranonay io tsy mety amin'ny asanay raha ho ny hipetrahanay dia io ampanofanay moa zay mipetraka manofa trano ihany koa misy fotoana io tranonao io ohatrany tsy anao io zay aty andafy misy tranonay tamin'izany miofa ny Madagasikara fa tena sika voavadiky le olona tamin'ny anarany raha tara kely ry havana dia lasa retina andohanao le izy iza ny olona irahana any ahoana ty zavatra ty esorina olona tsy mety miala ahirana fa rehefa afaka teo am-pelantanany ireo tena natsiaro tena libra tanteraka ny sainao amin'izay maninona mifantoka ato amin'Andriamanitra mifantoka ato amin'ny asan'Andriamanitra mifantoka amin'ny fiaran'ny fanekena aiza ny hitondrana an'ity Jehova halleloia
aizany misy anao Jehova mba hitondrana fanompompivavahana eo anatrehanao a. Halleloia. Ry havana, manomboka androany aza malahelo amin'ny anjara taninao petraka amintsika mitomany mihitsy naikitra ny fizarahampananana ohatrany tsy nahazo ianao. Ingeo loe, ingeo potike. Fa misy anjara lovangeza be afaka manaraka anao amin'izay alehanao, mitantana anao amin'izay rehetra alehanao, ary io tsy miovy io. Tao amin'ny baiboly tao amin'ny tany efitra, rehefa nandeha tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely, nisy vatolampy anankiray izay ry havana. Na ny zanak'Israely ny tratra ny tamberi tany dia mivelona teo amin'ny vatolampy, na i vatolampy iny taka ny nanatongotra. Dia gaga ny zanak'Israely fa nisotro tamin'ny vatolampy izy io androandry, afaka hirera taty rere, efa nandeha tongotra lavitra, io dia ilay vatolampy. Taka ny hoe misy tongotra ilay vatolampy, isotrondry zareo rano, mandeha manaraka azy amin'izay alehany. Dia mba tahaka izany Jehovah Andriamanitra ry havana, manaraka anao amin'izay rehetra alehanao izy. Ny anjara taninao tsy eo. Androany anao afaka eo, rapitso anao afaka tsy eo. Fa ny lovanao a, lova manaraka anao. Ohatra zany ny volanao rehetrarehetra, raha io ny harena eritreretinao, tsy any amin'ny banky. Izao nisy fotoana nanana compte any amin'ny banky any Madagasikara. Tsy fantatra intsony zao, tsy efa ela be mihitsy tsy nijery tany, tsisy vola any. Fa raha najanonay tany ny vola dia any ny vola. Fa raha manam-bola zany anao dia tsy manokatra compte any amin'ny banky, fa entinao any anaty valizinao ny vola, any amin'izay toerana alehanao dia iny ilay vola fa any aminao. Dia ohatra hoe ny volanao dia ny olona mihinana azy nefa anao ihany fa manaraka anao amin'izay alehanao. Fa mihoatra lavitra noho izany Jehovah Andriamanitra. Lova manaraka anao amin'izay rehetra alehanao. Lova mitony entinao, lova maharitra. Tsy midina ny valeurany, fa mitombo. Mihoatra noho ny volamena, mihoatra noho ny kapoakam-bary. Voa izay resaka tamin'ny olona tany Madagasikara fa mampahiranareo any Madagasikara raha mbola misaotra an'Andriamanitra, mbola tonga mahita vola ividanana kredi ahafahana mijery fandarana eto nareo any Madagasikara, fa efa ho 6 000 latsaka, 6 000 francs latsaka ny kapoakan'ny vary any Madagasikara. Tsy haiko izao ka ny taroana no oferina volamena, tsy haiko intsony izao ny grama volamena ohatrinona zao any Madagasikara. Fa zavatra tiako tenenina, mitombo ny valeran'ireny zavatra ireny. Fa mihoatra n'izany ny lovantsika. Mitombo valera. Tsy miena ny heriny, tsy latsa-danja ny voninahiny. Izany ny lovantsika ry havana marina. Jehovah raha teo ry havana tena ny teny, tsy hoe tsika rery ny teny anjara lovako ianao, fa Jehovah koa nanolo teny. Amin'ny Deutéronomia, zavaka itsika. Deutéronomia 7, 7, anao izy Jehovah. Deutéronomia zavatra fa diso azova sy tadidiko ilay verset teo. Tsy hitako ilay verset teo, nisy verset sika teneniko teo lasa izay fotoana fa tsy tadidiko ilay verset. Nisy verset tonga tao an-tsaiko teo fa tsy tadidiko. Jehovah koa misy fotoana miteny amintsika hoe nareo koa nge mba lovako e. Anjara lovako koa nge nareo izy Jehovah e. Halleluia.
anjaran'i Jehova ny olona. Aleloia. Ry havana, aza malahelo ianao raha tsy nahazo ny anjara-taninao. Aza diso fanantenana raha tsy nahazo ny anjara azon'ny olona ianao eto amin'ity tany ity. Fa Andriamanitra nanokana anao mba homena an'ilay tena lova tena tsara, ilay lova tena lehibe, ilay lova tena maharitra. Raha Jehova ny lovantsika dia izao. Eto tany etintsika izy, any an-danitra misy soratra amintsika izy. Ao an-danitra ao ry havana dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa any amin'ny Apokalipsy 1:20 any dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ny andrasoke raha vakitsika ny Apokalipsy 1:20 ny amin'ny Jerosalema vaovao dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ary nitondra ahy tamin'ny fanahy any amin'ny 10 ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka naneho ny tanàna masina dia Jerosalema nidina avy tamin'Andriamanitra avy any an-danitra sady manana ny voninahitr' izy. Ny famirapirana dia tahaka ny vatosoa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi mangamanga toy ny vato kristaly. Aleloia. Io voninahitr'Andriamanitra io io fanatrian'Andriamanitra io io fiaran'ny fanekena etika isan'andro io mifindrafindra n'aiza ho ren'ny olona io dia izao mitafitsika ny voninahitr'Andriamanitra etỳ an-tany. Fa tena hitaratra antsika koa io voninahitr'Andriamanitra io any an-danitra. Ary amin'izany fotoana izany dia hiterenao hoe ary tena soa ihany afa tsy nanana anjara-tany fa tsisy dikany ny anjara-tany eto amin'ity tany ity raha mihoatra amin'ny anjarantsika ao an-danitra ao. Manana toerana manokana le vita izay nahafohy ny tany, zara-tany teto amin'ity tany ity, fa nandray an'i Jehova kosa ho lovany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Jehova ilay mandrakizay io ao an-danitra ao. Ao an-danitra izany misy olona tena mbola hanana anjara ny Jehova ary ny fahitanana io ao an-danitra io dia izao tahaka ny isy grady io, tahaka ny isy niveau io, ny olona rehetrarehetra tahaka ny isy karazana otriny hoe grady. Raha mahititsika hoe misy ny olona 420 sy ny olo-masina amin'izao fotoana izao ao an-danitra ao, ireo ilay tena akaikin'i Jehova. Dia misy ny etỳ midikidina kokoa fa za miteny anao ny Levita izay nandany anjara-tany tsy nomena anjara-tany fa natokana ho an'i Jehova teto amin'ity tany ity koa manana ny anjarany ao an-danitra. Ry havana, androany dia matiko ianao hamaritra anatin'ny baibolinao an'izany teny izany hoe Salamo 1:25 manao hoe Jehova ny anjara lovako sy kapokako, ianao mampaharitra ny anjarako, ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara. Amaranako azy Salamo 7:70. Inona moa zany anjara tsara zany? Ny anjara tsara dia tahaka izao ny endriny. Salamo 7:70 eo amin'ny tany mahafinaritra ho ten'Andriamanitra. Salamo 7:70. Salamo 7:70. Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloana izy ka nanome ny tany ireny ho lova nozarany tamin'ny faminainy dia nampitoetra ny firenena Israely tao andayany. Aleluia. Ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ny atao hoe tany mahafinaritra ry havana dia tany tsy misy fahavalo, tany ampiadanin'i Jehova Andriamanitra. Inona moa no soazontsika raha midogy ny anjara-tany tahaka ny olona rehetritsika nefa tany feno ady, tany hidiran'ny fahavalo, tany misy aretina, tany misy alahelo. Fa nomen'i Jehova antsika kosa ilay lova tsara, ilay tany mahafinaritra dia tany efa nesoron'Andriamanitra ny fahavalo, efa tany efa hiadanana. Ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny ananantsika ny tany anjara mahafinaritra
tany mahafinaritra voafaritra ho antsika io ry havana. Ao amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra no ahitanao fa manandova tsara ianao. Halleluia. Hotahin'ny tompony antsika mianakavy. Amatoko fa voarainao izay hafatra izay. Tsy maninona tsika tsy manana anjara-tany. Fa mahafinaritra isika manana ny anjara tsara dia Jehovah Andriamanitra. Anjara lovako sy kapokako. Ianao mampaharitra ny anjarako. Ny mahafaritra ny anjarako dia amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara. Lova tsara eo anananao io. Fikiro dia tazony, aza mihidy, aza takalo, fa tsara Jehovah. Hotahin'ny tompony antsika tsirairay avy voninahitra n'Andriamanitra irery ihany eno isika dia hivavakantsika ao aorian'ny hira. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Amuarina
misaotra anao zay jesosy aho dia tsy mankalaza mame voninahitra jesosy ny amin'ny fitantananao anay aho misaotra ny amin'ny teninao zay tonga taminay androany misaotra jesosy satria tena tsapanay miteny taminay tetondray ianao ary nampahery anay ny amin'ny tsy tokony hampalahelo anay raha tsy manana anjara tany eto amin'ity zao tontolo izao ity zay ny anjara tany eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana dia efa nirombahan'ny devoly ny devoly nijanony eto mandrak'izay hijaly eto isika efa tsy navelan'Andriamanitra ny anjara tany eto amin'ity zao tontolo izao ity fa nomeny anjara tsara dia nibanjina ny voninahiny sy hitondra ny fiaran'ny fanekeny taon'Andriamanitra ho mpitondra ny voninahiny sika fanaka fampisehoam-boninahitra ho ny tenin'Andriamanitra raha te hijery ny voninahitr'Andriamanitra ny olona tamin'izany fotoana izany dia mibanjina ny levita ry havana tia refeo an'Andriamanitra dia mihaino ny levita tia andeha andre feo ira fiderahana sy ira fanompom-pivavahana dia mihaino ny levita ny tany fotsiny no nananany fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy teo amin'ny olona fa ny fanatrehan'Andriamanitra kosa no manina ho an'ny levita ry havana natokan'Andriamanitra ny levita mba hanehoany ny voninahiny ary tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra andro aman'alina ny levita ary nijanona teo anoloan'Andriamanitra nandinika ny fahatsarany andro aman'alina ny levita aza malahelo raha tsy manana anjara tany eto amin'ity zao tontolo izao ity ianao aza malahelo amin'izany ny anjara tsara indrindra rehefa nomena ho anao no manina ho anao ny tsara indrindra dia ilay Andriamanitra mahafinaritra sady tsara no lehibe Andriamanitra masina soa ilay Andriamanitra tsy misy to azy tsy azo atakalo ary tsisy azo atakalo aminy tsisy afaka mifampiohatra aminy nomena anao ny anjara tsara indrindra misaotra Jesosy anjaranay ianao na dia levona aza ny nofinay sy ny fonay dia mbola vatolampin'izany fonay izany sy anjaranay mandrakizay ianao Jehovah-Andriamanitra hotahinao anie Jehovah-Andriamanitra ny teny mba hamoa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy hiandry anjara avy amin'iza moa izay Jehovah fa na dia ilay Israely raha tsy nanana anjara natenana tamin'ny ray ny Labana ahoa izay niandry anjara ny aman'olombelona fa ny anjaranay dia eo aminao Jehovah ny anjaranay dia eo aminao Jehovah-Andriamanitra ho anao anie ny aja ho anao anie ny dera ho anao anie ny saontra Jehovah-Andriamanitra tsy to voninahitra ho anao dia mba hamoa avy zato teny am-pon'ny olona izany teny izany ary aoka ny olona rehetra izay nandray an'ity teny ity androany ahery tsy tomany amin'ny anjara tany eto amin'ity zao tontolo izao ity intsony fa hikatsaka anao ny fanatrehanao ny fiaran'ny fanekenao ny voninahitrao misaotra Jehovah-Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen hivavaka isika ho an'ny firenena dia andao ampandrosotsika na vavisika iaina eliana iaina hivavaka ho an'ny firenena tahiny tompo a raha navaviaina anao a ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompotsika rehetrarehetra dia mbola hiaraka hivavakasika ho an'ny firenena Jehovah-Andriamanitra eo mankasitraka anao izay na amin'izany teny mamy izay nomenao anay izany mankasitraka anao izay satria ampanantenanao zavatra tsara izay Jehovah misaotra satria na inona zavatra izay iainanay eto amin'ity tany ity mety misy aminay ny miaina fahoriana mety misy aminay ny miaina fanenjehana mety misy aminay tokoa Jesosy miaina fanikiliana tena hoe tsy mahazo ny anjarany izay dia androany izay Jesosy dia farany fonay satria misy anjara tsara misy anjara lova izay miandry anay ao aminao izay anjara lova tsy mety loto tsy misy kalalao ary tsy misy mpangalatra ary anjara lova feno fiadanana mankasitraka Jehovah malalino satria na dia tia tany azay Jesosy dia efa misantatra amin'izany satria miaraka aminay ianao satria eo ianao Jesosy ao aminao ilay misy fiadanana Jesosy malalo ka ny zavatra rehetrarehetra izay anananay na tsy anananay Jesosy dia ataonay tahaka ny zava-pony izany tompo malalo fa ny fanananay anao dia zavatra rehetra aminay
mankasitraka anao izay Jehova, dia mitondra-bavaka manokana amin'ny firenenay izay tompo malala. Eny tokoa Jesosy mety tsy zavatra tsara ho antenainay amin'io firenenay io, satria nefa ny teninao no milaza fa hiaratsy izao fiainana izao, ary any am-parana any dia tsy maintsy hisy fahoriana. Jesosy efa miatra amin'ny firenenay inge izany Jesosy, miakatra ny vidim-piainana, ao ny aretina, ny loza maro isan-karazany Jesosy. Tena hoe miatra amin'izany firenenay izany ny fahatezeranao tompo malalo. Androany izay Jesosy malala dia mangataka Jesosy mba hamanginao ny malagasy tsirairay avy, hamanginao Jesosy ny firenena io mba ho tsapany fa ao aminao Jesosy ilay misy fiainana, ao aminao Jesosy no ahitana fiadanana, tsy amin'ny vola, tsy amin'ny fananana, tsy amin'ny zavatry ny tany, fa ao aminao irery ihany tompo malalo. Mety afaka manova zavatra izay Jesosy, fa ianao kosa Andriamanitra afaka manova ny fiainanay, afaka manova ny fony malagasy Jesosy. Mamindra fo amin'ny tsirairay avy ianao tompo, mamindra fo amin'ny malagasy rehetrarehetra, na ny mpivavaka Jesosy, na ny mbola tsy mpivavaka Jesosy, mba ho vanginao izy ireny tompo malalo. Dia tena hoe ho tsapany izany Andriamanitra, fa tsy zavatra ho tsara izay aharitra eo amin'ity tany ity Jesosy, fa ao aminao irery ihany tompo malalo. Jereo manokana ny ankonanay rehetra, jereo manokana Jesosy malalareo, ireo izay maniry Jesosy, maniry tena hoe te hitady anao nefa noho ny tsy fisiana Jesosy dia tsy afaka, fa ianao ny hamangina izy ireny, hanome fahafahana azy ireny, hanasitrana ny marary ianao Jesosy, tena hoe hijery ny oro sy ny mahantra ianao Jesosy malalo. Petraka eo am-pilatananao Jesosy ny fahavaka izany, ao ka ho tanteraka araka ny sitraponao tompo. Dia misaotra anao izay ny amin'ny fandaranay izay teto amin'ity alina ity, fa nanatrika anay ianao ary nanome herana ianao Jesosy. Dia petraka feno am-pilatananao izao alina izao tompo malalo, voninahitra ho anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra nabavy aintsika tao anatin'ilay vavaka matsiro mamy izay Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao raha nabaviana dia mitombosa dia mitombo fahasoavana trano. Misaotra antsika rehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbasoka amin'ny rahalanitra Jesosy dia katahiny tompo samy mivelonena soamatsaritsika dia eo netintsika rapitso. Amin'ny 3 ora arivonareo rapitso dia araka amin'ny groupe izay maharesy anatin'ny takariva fandana, takariva mahafinaritra. Anjara ny groupe izay maharesy manokana mihitsiny izy eo fotoana izao misy mitarika fotoana dia isy tory-teny. Alleluia. Manasanao rapitso amin'ny 3 arivo. Dia rapitso amin'ny 7 ora sasany dia eto indray araka aminareo sy ny ekipa manaraka izay andray anjara rapitso indray. Fisaonana sy fakasitrana tolotra antsika. Misaotra andreo fa raha tsy tetinareo tena angidina rery teto izay. Dia rapitso indray tsika mihoana. Aza diny fa ny akiradio dia mandeha foana. Ny fiarahantsika mitapitra fa ny fiarahantsika amin'ny fiarahanareo aminay dia mbola mitỳ foana amin'ny akiradio. akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meno indrapeo akiradio. Tahiny tompo daholo dia mahereza isika tsirairay avy. Alleluia, amen.